Afalina hatrany noerabanatsika pijery rehetra mpanaraka ny fandaharana izay fandaharana manokana eto amin'ity télévision TNTV ity. Anio dia fandaharana manokana izay atolotry ny tenanay andrasandrasana Toussaint Mario na gazety izay miezaka hanome ny tsara sy izay rehetra araky ny tokony ho izy. Manambahiny tsika amin'ity anio ity dia vahiny tsy zovina amin'ny maro, vahiny efa fantatry ny vahoaka malagasy satria efa nisehatra amin'ny lafiny ara-politika be dia be eto amin'ny firenena. Dia Andriamatoa Rabenirina Zanzaky, solombavambahoakany Madagasikara, voafidy tao Betioky Atsimo. Andriamatoa Rabenirina Zanzaky dia fantatry ny maro fefa manana ny lalana ny lalovany raha teo amin'ny sehatry ny politika. Efa ny ministry ny asa-panjakana izy tamin'ny fotoan'androny, efa ny ministry ny fizahantany sy ny kolotsaina, efa ny ministry ny fanabeazam-pirenena, efa ny ministry ny kolotsaina sy ny asa-tanana, ary solombavambahoaka intelo voafidy tao Betioky. Angamba raha samy mpanao politika vitsy angambany ny maharaka an'izany lalana ny lalovany ray aman-dreny Zokobe Rabenirina Zanzaky zany. Eto izy mandroana atsika resadresaka itafatafa mikasika ny raha-pirenena indrindra amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana zao. Zay tsy amelahantsika ho tompotrano mihono ho anareo mpanaraka ny fandaharana indrindra ny vahoaka rehetra eto Madagasikara sy zay rehetra manaraka an'izao fandaharana zao any amin'ny sehatra zay anarahanazy. Miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka. Miarabanao Andriamatoa Mario sy ireo teknisianina zay mapita ny sary sy ny feo. Ilana tsy fa somary mangatsika ny andro kely mikokoka matetika va raha ilay ririnina. Miarabanao ary misaotra nareo ihany koa nanasa ny tenanay hivahiny ato amin'ny fahitalavitra TNTV ary vonona ihany koa ny fampitafatafa sy fandinidinika fanapatapakahitra mahakasika reo toe-draharaha rehetra misy eto firenena. Mpanao politika raha teo ny tena solombavambahoaka ihany koa taoko angambany fa rariny sy hitsiny raha ohatra ka misy zay resadresaka ifanaovantsika ny ananketsay. Ya, izay indrindra Andriamatoa solombavambahoaka. Mpanao politika ianao ary fantatry ny maro amin'izao fotoana zao fa ao lohandohan'ny mpisorona ao amin'ny mpanohatra. Angambany zay no fomba tonga dia tenena anazy mazava nareo satria voafidy tao anatin'ny listy-ny firaisakina izay manana solombavambahoaka 5 angambany ny firaisakina. Non, ny prositeny manana 5 fa ny firaisakina manana 17 raha tsy diso ia. Ka eto indrindra fantanina voalohany tiany pijery ho fantatra Andriamatoa solombavambahoaka raha miresaka politika, resaka fanoherana. Inona marina ny tena toherinareo? Ilay rafitra itondrana ny firenena ve sa ilay mpitondra firenena amin'izao fotoana zao? Omenanao ny fitenenana Andriamatoa solombavambahoaka. Ngamba sady tsy ny rafitra ny toerinay, sady tsy ny olona ny toerinay, fa lay fomba hitantanana ny firenena. Zao zany hoe satria tsy raha ohatra ka hoe olona le izy tsy avelony fa raha ny tenako manokana satria zany no sainao eto zany tena amin'ny anarako eto dia nanoana ny Andrinirina Rajoelina nametra anisany nametraka azy tamin'ny fitondrana na tany amin'ny taona 2010 na tamin'ny taona 2012 2012 azafady 2012 dikan'izay tsy lay olona zany lay rafitra misy eto mety mbola adihevitra zay hoe ny rafitra ny lalam-pandrenina sy ny sisa mbola adihevitra fa tsy dia zay loatra koa fa lay fomba hitondrana ny firenena. Inona no lazaiko hoe fomba hitondrana ny firenena? Izany tsy mahafantatra amintsika amin'izao fotoana zao ny fahoriany malagasy. Raha nilokaloka Andriamatoa Andrinirina Rajoelina tany amin'ny taona 2012 hoe
ohatrinona ny vidiny menaka am'izao dia niteniny olona tam'izay tsy fantatro hoe tanoany amin'ny eo amin'ny 7 arivo angamba ny menaka tam'izay na 9 arivo dia zay rehefa tonga eo dia ampidinitsika io mety hatrany amin'ny 4 arivo 10 arivo. Ohatrinona ny kapobary tamin'ny arajoelona tonga teo ny amin'ny 7,4 arivo fotsiny ny raisiko dimanjato hoe ny kapobary tamin'izany. Ohatrinona izy am'izao arivo ny kapobary. Ny resaka fahasalamana sy ny sisa zany hoe zany ireo zavatra nampanantenainy ireo tsy misy tanteraka. Ny kolikoly efa tsy lazainy tsony amin'ny sehatra rehetra misy eto Madagasikara. Enina ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana efa isian'ny kolikoly. Ny tsy fandripahalemana ny tsy andany hitatsika reny kidnapping atsy olona tapahin-doha vakitrano isan-karazany sy ny sisa zany rehetra zany no mahatonga anay hoe hanohitra satria tsy zay ary zay na nanoana azy tsy hoe la izy zay le ataoko hoe tsy resak'olona le izy fa lay fomba hitondrana ny firenena. Io moa misy ny skandale mety diratsika bebe konga ma zay rehefa resaka hoe fividianana aeroplanina sy ny sisa tsisy zavatra ny fivoahany harem-pirenena fantatsika reny volamena amampolo kilona na amanjato kilao very fotsiny anatina coffre-fort manjavona ono sy ny sisa. Ahoana moa no haniketsika zany tsy vitan'izay ny fampanantenana za dia zanaka tambany vohitra nampanantena izy tamin'izany fa hoe anaovana anona mihitsy ny tsy fandripahalemana indrindra fa hoe ny alatromby asiana hélico isaky région asiana puce sy ny sisy drone tsitsy aiza reny hatram'izao ka aminay zahay na nanoana azy tamin'izay tsy lay hoe lay olombelona rajoelona fa lay fampanantenana zay nataon'ny vahoaka heverinay tamin'izay fa hoe hanatsara ny fiainan'ny malagasy hanatsara ny firenena ny famboaran-dalana etsy fotsiny ny fanatsarana ny énergie mety zay le izy hoe tsy olombelona tsy rafitra fa lay fomba hitondrana ny firenena na ny gouvernance zay no toerinay ary tsekenay ninona ho lazaindry zareo mpitondra ninona ho fanazavandry zareo pombany zao fitondrana zany hoe mety aminareo zany zao rafitra misy tantanana ny firenena zao satria tsy manohitra rafitra izy anao teo izao rafitra mako indraindray ilay olona mipetraka ambonina rafitra tsy mahay manatanteraka ny hampiharana n'ilay rafitra zany hoe raha resantsika hoe any amin'ny hoe lalam-panorenana sy ny sisa fa lay rafitra izay lazaina mpanao politika maro surtout ireny mpanao politika milaza tetanindrazana manko hoe samy hafa mihitsy ny rafitra misy izay le ataony amin'ny teny baiko hoe système hitondrana ny firenena ny ray système karazana hoe fanjanahana amin'ny endriny vaovao. Ahoana moa no hampitan'izany hoe restorona any amin'ny commune anankiray any ambanivohitra dia tsy maintsy arotsaka any amin'ny tahirim-bola na ny antsoina trésorerie dia mandeha makany amin'ny foibe zay vao miverina makany arakaraka zay tiany le mpitondra ka miverina amin'izay fanontaniana zay zany dia tena petrako hoe efa mpanohitra nareo hoe inona zany no tena andraika anjara asan'ny mpanohitra tadiaviny vahoaka aminareo tsara zay irenako kely angamba lay hoe le resaka rafitra dia mamany anjara asan'ny mpanohitra lay resaka rafitra mbola dihevitra zay fa raha ny rafitra misy amin'izao zay voalazany lalam-panorenana dia mba efa hafahana nge manao an'ilay fitsinjaram-pahefana zahay dia anisan'ny resy lahatra fa ny fomba fitantanana anjakany na ampiharana ny fitsinjaram-pahefana na ny décentralisation no anisan'ny lalana tsy maintsy andalovantsika raha te hampandroso itsika zay raha ohatra rafitra zay no resahanao fa amiko moa zany io rafitra io tsy iova raha tsy lay olombelona mampiatra azy no miova ary io rafitra io koa tsy hiasa ho azy eo raha tsy resy lahatra amin'izay koa lay olombelona mampiasa ny firenena zany sy ny
mpiaramiasa amin'izay eo ka miresaka ianao teo le resaka décentralisation raha rafitra ny resahy de lalo mety misy zavatra tokony hatsaraina hovaina ao anatin'ny rafitra dia milalampanorenana zany ikeko zay fa na io lalampanorenana zay misy io de fomba misy any ange fitsinjaram-pahefana voila zao hoe fa tsy ampiariny ohatra ny raisinao teo exemple pertinent le izy hoe ohatra zao hoe ny vola zay voangony eo anivony commune hoe ny hetratrano sisy de hoe tsy maintsy verser naty amin'ny trésorerie foy be de zay hoe lazaina fa hoe haverina tsy mino an'izany monsieur Mario inona ny antony tsy inoko an'izay de zao nefa zavatra iainantsika am'izao ary zay ny mahatonga lay hoe manohitra ny basilar satria lazaina tsy marina zany satria zao efa misy ange ny fitrandrahana ao Fort Dauphin efa misy ange ny fitrandrahana ao Tamatave nefa aiza na ny ristorina zay tokony ho anjara ny commune na ny ao Fort Dauphin na ny ao Tamatave dia raofo ny foy be mankaty mbola tonga am'izay zay rafitra zay fa eo dirako amin'ilay hoe le resaka décentralisation ary io manko misy ny diso fandray ny hoe décentralisation na ny fitsinjarana ny fahefana fanomezana fahefana neny amin'ny faritra sy ny sisa de hoe karazany hoe fisitoman'ny faritra ny fahefana tsia fanomezan-danja ny olom-boafidy ataontsika hoe ny be ny tanàna ohatra fotsiny inona ny mahatonga ny lalany eto Antananarivo be lavadava satria ny lalana manodidina an'Antananarivo de tokony andraikitry ny commune fiadinany tanàna Antananarivo tsy omena ny fiadinany tanàna Antananarivo na ny be ny tanàna zay vola zay io ny lalantsika ka zay indrindra ny mahatonga lay mitaky an'ilay décentralisation omeo ny fahefana miaraka amin'ny vola ny eny amin'ny fototra zany hoe ny commune raha milaza fototra hoe tsy voatery hoe ho any Antalaha ho any fa na le fototra eto amin'ny premier arrondissement deuxième arrondissement omeo azy ireo ny vola toy izay koa ny commune any Bekily sy ntsisa fa rehefa ireo ny mena ny vola fatany ny olana ao aminy dia omeo azy ny toe-bola zay sahaza ho azy na alao hampiasainy zay vola miditra eo aminy de fatany ny anamboatra ny zao mbola malanjay anao satria mbola misy fantanina teo mikasika ny nandraiky nireo mpanohitra fa efa miresaka an'izay ihany isika raha ny andraikitry ny mpanohitra voafaritra ny lalam-panorenana koa zany ary eran-tany ny fanoherany tompo de tsy atao hoe hanasoaso ny fitondram-panjakana na mety na tsy mety toy ny ataon'ireo mpomba ohatra fotsiny raisiko zavatra inona raha ohatra hoe misy anie ny andraikitra zay tsy maintsy adidy ny fitondram-panjakana ohatra zao hoe resaka atsika teo hoe misy ny tazomoka tany Kongo efa firy ny olona mikikika amin'ny hainao manjery mitaovatserasera marotsamihafa indrindra fa ny réseaux sociaux firy volana taty aoriana zay vao ny azira ny fanjakana de tonga am'izay reo fomba ny fanjakana reo mpipasoka ny fanjakana misaotra ny fitondram-panjakana ndraindraiky misaotra tsy saorana azy zany adidiny ange zany ohatra ve enao ve ataontsika hoe ohatra raisiko enao ray mpianakaviana de tonga ianao avy niantsena na hoe tonga ny karamanao farany volana omenao andramatoa vadinao de iny ividianana ny sakafo antrano andoavana ny ofantrano ny ofanjiro sy ny sisa misaotranao ve zanakao fa de amanjanakao ve de misaotra dada fa nihinakana zay androany adidinao zany zay ngelezy kinona ny saorana farany am'izay angambany ohatra zao hoe rehefa misy ny fionana eo aminay député sy ny gouvernement angamba mahita ianareo ary ohatra ny fa fomba mahazatra ny eo amin'ny assemblée nationale fisaorana no andany misaotra monsieur le ministre misaotra monsieur le premier ministre misaotra madame le ministre ohatran'izao nefa ohatra zao namboatra lakilasy ery namboatra tetezana ery tsy saorana adidiny zany ary tsy maintsy atao izy tsy manao an'izay tsy mahavita ny adidiny eny ary
Andreo matoa solom-bavambahoaka eo indrindra ny mahavalalana anay vahoaka, mahavalalana ny mpijery. Ny mpanao gazety manko masovoho ny vahoaka, nareo ny solom-bavambahoaka. Miara-miasa tamin'izao fitondrana zao anao tamin'ny taona nanomboka 7 amby satria nametraka azy tamin'ny 24 mbola taonareo moa ve mba fefanarosonareo tamin'ny zareo tao anatin'izany izany rehetrarehetra zay ko tsikerainareo aty aoriana zany na ny fametrahana ny décentralisation, fananganana ny filakevi-paritra, fananganana ny faritra izay fidina mivantana faritany fametrahana an'ireny efa 7 taona zao ny fitondrana mbola tsy mipetraka nefa rafitra efa voalaza ny lalam-panorenana. Tamin'ny fitondrana voalohany tao anatin'ny lalam-panorenana fitondrana ara-dalàna nitondran'ny Hery Rajaonarimampianina dia efa napetraka fotsiny hoe mbola teboka tetezamita ty ka mbola tsy ekena. Nefa zao na ny fifidianana an'ireo sénateur reo raha zao tsy feno akory ilay rafitra ahafahana mifidy, izany hoe mpifidy vaventy tokony hifidy ny sénateur fa dia najanona tamin'io rafitra eo hatramin'izao. Nefa nareo tao miaraka tao anatin'io Irmara na IRD na miara-dia amin'ny Andra Rajoelina io mba ny andrososokevitra ve nareo sa rehefa ty ivelany vo afaka miteny hoe sy mitsikera. Andriamato Mario tsy efa tany amin'ny taona 2010 7 tonga teo fitondrana Rajoelina miaraka tamin'izay nataony lalam-panorenana voalaza anaty lalam-panorenana tsika hoe zany zavatra tanisainao zany misy engeny faritany misy ny faritra misy ny filakevi-paritany misy ny filakevi-paritra zahay volavolankevitra natao zay maliko ny fanontanianao natao reny rehetrarehetra reny satria araka ny volazantsika teo mba hisin'lay fahefana eny fotony na lay décentralisation. Inona no zavatra misy azo lazaina hoe tamin'ny tetezamita mbola ataontsika tetezamita zay ny anarany hoe na tsy nahavity izy na za manokana mbola tsy dia hoe afaka nometiny satria tetezamita tsy tena hoe fanjakana afaka nanona ny fahefana feno tamin'ireny fa rehefa niditra daty bo hitatsika inona ny zavatra nisy koa tamin'ny HVM nanaterakoa ve ny zavatra voalazan'ny lampany anatin'ny 5 taona tsy tafapetraka na ny tsy vita na ny fifidianana ny faritra na ny fifidianana ny faritana mandraka ty ny androany 5 taona koa dia 10 taona tsy vitatsika ny fifidianana nefa ny président fontany rehefa ho tonga ny fifidianana élection présidentielle vetivety dia hovainy chef district sy ny sisa zany rehetrarehetra zany ka zay natoko nanolo-kevitra tokoa izy tsy vitany hoe nanolo-kevitra izahay fa nanao an'io lalam-panorenana io ny arahananao io mba hazonan'izay fitsinjarana ny fahefana sy ny fahefana omena ny eny amin'ny fototra izay fa inona ary ny azonao atao raha izy tsy manao ary ny antony nanesorana anay ara satria ny tenako zao dia nesorana tsy ho ministra noho ny fitakinan'izay zavatra zay satria rehefa nametraka tamin'ny ministera zay nitantanako araka le présentation zay nataonao teo dia nametraka tamin'izay hoe tokony hotsinjarana satria nisy vinavina atao fanamboarana sekoly tsy ny sisa dia tena hoe nalefa naparitako tokoa le izy dia anisan'ny nahazoky tsiny moa zany tamin'izany fotoana zany nefa za mieritreritra hoe izay le fitsinjarana le fahefana le décentralisation tsy hoe avangona amin'ny toerana iray na eo amin'ny renivohitra ihany hoe renivohitry ny faritany na renivohitry ny faritra ihany ny fanamboarana an'ireo sekoly ireo fa tokony aparitaka any ambanivohitra dia zay no nahazoko tsiny zany tamin'izay nanomboka teo zany dia fa hita taratra le izy dia vo maika moa zany eny eo amafisiny zany rehefa tonga taty amin'ny taona 2010 rehefa lany teo izy ka manolo-kevitra izahay miteny izahay na tao anatiny fa ao anatiny moa ianao satria ianao mbola afaka miona mifanerasera dia ao anatiny ianao zany no miteny miteny ihany zay ohatran'izay ataonao ataonay izao fa
le izy moa rehefa tsy enona ianao tsy afaka haniry azy amin'ny fomba hoana moa no hanerenao tsy manana an'izany dia zay no nahatonga lay zahay tompoko no niala tsy ho ao anatiny lay heridetsony ary natao déchéance koa natao fidina koa nge natao déchéance zany au niveau atanke hoe vice président l'assemblée tamin'izay fotoana zay fa bon isorana namana moa tamin'izay zany hoe tsy nanaiky zay dia tsy lany zany le izy sy ny sisa efa zahay manolotra avy ao anaty satria zay tamin'izany mbola IRD efa manolotra avy ao anaty dia tsy namana ntsony reny fa manao discours ny mpanohitra non tsy discours ny mpanohitra fa mitondra mampahatsiahy an'ilay zavatra niarahana nampanantena amin'ny vahoaka satria azadino fa raha olom-boafidy ianao mpanao politika ianao ny zavatra tokony hajainao toy ny anak'Andriamaso voalohany dia ny fanajana ny teny nomena sy ny fampanantenana nomena ny vahoaka izy ny Charles Pasqua zay hoe ny la sagesse en politique c'est le respect de l'électorat et des promesses électorales. Zay ny zavatra tokony fahendrena mba tokony hananany olom-boafidy ary ilay fampanantenana tsy hoe rehefa ary ivelany ianao dia mahay miresaka ery nefa rehefa mahatonga fahefana manana an'ilay fahefana dia miova ny discours. Ya angamba mazava ny fanazavana fohifohy zay fa resaka an'izay atsika andriamatoa Arabenirina Jean-Jacques ianareo mpanao politika matetika dia zay mihitsy hoe rehefa misy tombotsoa iraisana dia miaraka anareo rehefa misy tsy fahazahoana tombotsoa iraisana na ataotsoa hoe mivantana io na ankolaka dia manomboka misaraka ka raha apetrako aminao ary ny fanontaniana hoe inona zany ny tena nanomboka tsy zakanao tao anatin'ilay vovonana nisy anareo ianao mbola filoha lefitry ny anteny miram-pirenena tamin'ny fotoan'androny ka nahatonga anao zany nanomboka ny tsikera ary moa ve izay pratika fampiasan'ny mpanao politika malagasy zay ve zany mbola holovaina raha tsy zay hoe raha vao manomboka miteny ny zava-marina ao anatiny na dia hoe mpiara-miasa dia lazaina hoe manao langage opposition. Bon, hoy izy ianao teo hoe miaraka ianareo mpanao politika rehefa misy tombotsoa iraisana amiko angambany tsy dia hoe resaka tombotsoa no iarahako raha za manokana amin'ny fanaovana politika fa hoe tanjona sy tarigetra mitovy ary fomba fijery mitovy zay convergence d'idées na d'opinion tsy fantatro moa zay malaza azy zay ngamba miarahana hoe niarahana tamin'ny Rajoelina tamin'izay tsy hoe resaka tombotsoa fa hoe resaka décentralisation zay nahatonga hoe natao anatin'ny lalam-panorenana mihitsy hoe averina ny faritra averina ny faritany ary omena vola ny commune sy ny sisa ataoko ngamba tsy tombotsoa za tsy président ny faritany za tsy ho président de chef de région za tsy ho be ny tanàna fa lay fomba fijery mitovy heverina fa hampandrosoan'ny Madagasikara zay no iarahana fa tsy tombotsoa satria raha ohatra ka tombotsoa ny resana vice président nge tamin'ny fitondran'ny IRD zay na tianao na tsy tianao lazao ny man misy tombotsoa manokany zay kanefa naninona no nanolotra zany hoe tsy avy dia hoe nanolotra ny ala fa masahy miteny kita raha hoe satria nisy niteny ange ny namana nareo nge efa manomboka mahasorena ny président efa nareo hoe isorony tsy ho vice président dia iza hoe raha isorony dia alao isorony fa amiko ny zavatra ny fanarahana tsy tanterahiny amiko tsy za tsy afaka ny hijanona fotsiny am'izao tsy afaka ny hangina dia rehefa mivolo miaraka président zay tam'izay dia mikritika izay sy ny namana vitsivitsy tao anatiny zany dia miafara amin'ireny moa déchéance sy natao dia nay moa zany hoe iny tsy tanteraka fa hinareny ary nahazo ary tsy za rery nahazo zany nge fa betsaka anisan'izany ny Ramatoa Zanamasoa Christine zay fatatsika nalefa hatrany amin'ny HCC ny déchéance ny sy ny karazana ka tsy amiko tsy mitombona ny filazana hoe raha ny mahakasika manokana hoe rehefa tombotsoa miaraka tombotsoa dia mangina ireo mpanafo ireo teko za moa tsy te hampiasa ny tena hoe pisolelaka ireo picaresse ny fitondrana makany amin'ny sens du poil reo ngamba no azonao lazaina amin'izay na izy ireo nge
fantany zao satria rehefa miresaka izay samy député nareo pomba ny fitonana reo hitanareo amin'ny télé miteny hoe misaotra président vitany rehefa amty ambadiky dia tena fa tsy mety nge izy ity mariny zany za tsy anonona ny anarinareo namana raha laso ianabavisany misy zany fantany zareo fa tsy mandeha tsony zao kanefa ny le tombontso teny an'izay ka misy marsenay kely aho misy zahay mbola te andeha alefa manao mission makany andafy zahay mbola teo zao resaka tombontsoa ohatran'izay zany no arovana dia tsy miteny ka amiko a tsy resaka tombontsoa tompoko nanaovako politika fa mba mieritreritra sy mandinika hoe hiady ny tombontsoam-bahoaka hiady ny tombontsoan'ny malagasy satria za dia zanaka tantsaha za dia zanaka tambanivohitra firy 20 isan-jato maheritsika malagasy mbola miaina ny miaina ambanivohitra tsy ny miaina ambanivohitra kory ny ratsy akory fa ny hoe mbola ao anatin'ilay fijaliana ny fahoriana tsy afaka mitsabo tsy afaka mampianatra tsy mahay mamaky teny sy manoratra ambakaina sy ny sisa zay zavatra miaina ao anatin'ny tebiteby dia zavatra zay no toheriko ary zay no irotsahako anaovako politika ka raha mihay no ny fiombahoaka tianareo moa solom-bavambahoaka raha teo na eny amin'ny bisy na eny an-tsena na eny am-panasan-damba na eny am-patsaka-rano sy ny sisa dia hitantsika angamba fa tsy menomenona ka ono a inona zany no mba sosokevitra na ataontsika hoe vonjy ataonareo anareo vahoaka mimenomenonareo raha veriko le fanontaniana hoe mbola azo ny vahoaka antenaina ve ianareo mpanohatra fa hanala azy am'izao lazaina fa fahasahiranana mampimenomenona ny tsirairay amin'ny sehatra rehetra zay misy azy zao mbola misy fanantenana ve aminareo mpanohatra zay manahirany vahoaka satria indraindray ohatrany hoe mpanohatra amina Facebook ve sa mpanohatra lasa mpanao gazety mpitantara fe fotsiny sasany sa mpanohatra mitabataba fotsiny anatriny resaka na tonga ny filoham-pirenena ary nanao teny zay tena tsy hoe tamindray mandeha hoe mivovo ny sasany ka hito indrindra anao ndre matoa zanzaky fa anao no manatrika heto mbola misy fanantenany vahoaka aminareo ve fa hanavotra azy ianareo na mivantana na ankolaka voalohany indrindra ro za manokana za tsy dia mpanao Facebook mpanao politika amin'ny ankapobeny mampanohatra amin'ny ankapobeny ankapobeny resady mba tiako fatatry ny zay manaraka atsika an'izao fandaharan'izao ihany koa fa za manokana za tsy manao Facebook sady tsy dia mpijery Facebook firy ihany koa zany indraindray na ohatrany hoe ny ekizy sy ny sisany mba hoe misy an'izao dia namana koa mo miteny partage koa dia voilà fa za manokana tsy dia mpanao zay donc za tsy dia hoe mpanohitra Facebook na ohatran'izay na mpanohitra ao anatin'ny Facebook tsy zay fa za dia homme de terrain homme d'action zay niazay ary mihevitra za rehefa zay mihevitra dia zay ny fomba rehefa zay ny fombako na ny fiainako andavanandro zany na ny fiainako politika za dia miteny mihevitra rehefa zay rehefa d'accord dia miteny d'accord rehefa tsy d'accord dia miteny tsy d'accord zay zany fa hazavaiko ny antony fa tsy hoe manohitra hoe azo antenaina voalohany indrindra zao ny zavatra tokony havahantsika satria na reo mpitondra ny miteny inona moa no mba vitanareo mpanohitra inona namboarinareo mpanohitra zay zao manao fitokanana lalana zay manao fitokanana tetezana zay manao fitokanana sekoly ore olona ny mpanohitra ngeky tsy mitantam-bola tsy mitantana ny fitondram-panjakana ka tsy afaka hampiasa ny volam-panjakana ka hanamboatra sekoly hanamboatran'izao zay zao dia fa zavatra diso zay adihevitra diso hoe inona moa no mba vitanareo mpanohitra ho an'ny vahoaka zay mpanohitra raha ohatra zay ka hoe ny mpitondra hoe nareo fa nitondra teo nefa tsy nahavita mariny zay fa mety misy miteny any hoe bon député nareo zao député tompoko dia solom-bavambahoaka androm-panjakana mpanao lalàna fa tsy mpanao lalana androm-panjakana mpanao lalàna izahay fa ny mpanao lalana mpanao sekoly ny mpanao ny manatsara ny fiainan'ny vahoaka ny manatsara ny vidin'ny lavanila ny manatsara ny miambina ny sistany mba tsy voaka ny haretsika ny volamena ny sokatra sy ny sisa manatsara ny
fanabiazana ny fahasalamana ny mpanatanteraka zany zay tariana andriamatoa filoham-pirenena sy ny prime ministre zay no miasa hanao ny fahasam-panosorana miasanay mpanohitra amin'izay fotoana zay dia tsy maintsy mijery kosa zay indrindra fa zay solombavam-boaka raha teo ary voafaritry ny lalam-panorenana hoe manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka dia ny asan'ny prime ministre ny gouvernementa ny asan'ny filoham-pirenena zay no mahatonga hoe omeny lalam-panorenana fahefana zay solombavam-boaka hahazo anao déchéance ny filoham-pirenena zany hoe mampitsahatra ny filoham-pirenena amin'ny asany mampitsahatra ny prime ministre amin'ny asany zay ny gouvernementa moa zany amin'ny ankapobeny zay ny asanay zay ka gaga ary mpanohitra reo dia tsy anao afa-tsy ny hitsikera tompoko zay no asan'ny fanoherana ka raha fanoherana ary hipasoka fotsiny merci président mety io kapobary satraka satria misy ny guerre en Ukraine nefa kapobary eto Madagasikara no miakatra dia guerre en Ukraine no dia mpanohitra ve zay no asan'ny mpanohitra mijery ny tsy mety fa tsy hoe manohitra be fahatany ihany keo fa mijery zay zavatra tsy mety dia zay tsy mety ngenona zay inona moa ny zavatra mety ary nefa tsikerainay raha za manokana zay zavatra raha miteny ateo hoe resaka fahasalamana kapobary miakatra ny vidy menaka miakatra ny lalana ratsy iny aizavreo enao ihany miteny menomenona ny vahoaka ka zay fi menomenoma ny vahoaka zay no entinay satria tsika républicaine ny fototry ny tany républicaine dia ny lalàna ka ny lalàna ao anatin'ny lalàna ilay fanoherana hoentinay député solombavam-boaka satria zahay no nomeny lalam-panorenana dia lalàna velona eto amintsika hoe ianareo dia afaka mitsikera ny gouvernement ianareo dia afaka mampijanona ny asany filohan'ny république ny mampijanona ny filohan'ny république amin'ny asany ianareo dia afaka manao motion de censure ny gouvernement sy ny sisa izay no mahatonga anay miteny iza ndray ary miteny eritrereto raha ohatra ka hoe zay solombavam-boaka ndray tsy miteny ary inona ho izy ny vahoaka ary zay mahasolombavam-boaka tsy resaka hoe ianao solombavam-bahoaka na ianareo solombavam-bahoaka nge no ametrahako an'ilay fanontaniana fa mampanohatra satria raha zao zany manao bilan amin'ny maha olotsotra nahita zany zay fa ny fitondrana orange nangamba mbo tamonareo tamin'ny fotoan'androny tamin'ny 2009 faraka teneninao teo tamin'ny 2018 mbola nety tsara angamba nitondranareo satria niandrandra ny vahoaka raha nainaina tamin'ny 7-10 hoe tsy mety zao fitondrana hery sy voangy mitsangatsangany fiarahany fianakavitsiany sisa dia ny vitanareo ny nandrodana ny fitondrana iny ka nampisy an'iny resaka hoe karazana hoe fifidianana mialohan'ny fotoana nampihantona lasa nirodana ny prime ministre Mahafaly Olivier dia nipetraka io tsy Christian nefa amin'izao fotoana zao zay ny andrasan'ny vahoaka aminareo hoe ahoana ary nareo miraikitsy kombakomba ve nareo fa mody mpanohatra ka raha ohatra ka avadikitsika kely ary zany ny tantara reo mpitondra amin'izao fotoana zao taty amin'ny fanoherana ianareo no nitondra nisan'ireny karazana hoe scandale be dia be volamena mivadika vy tamin'ireny écran plat sinsisa tamin'ny fotoan'ny covid nitoita ty aorina ho tafapetraka teo ve nareo nefa amin'izao fotoana zao ohatrany mety dolodolo zay atao ary raha apetratsika manakaiky kokoa mahitsihitsy kokoa angamba ny fanontaniana taiza teto ambonin'ny tany nisy zany hoe fanoherana ka omena lalana na ny mpitondra hanome lalana no lanohatra azy hoe ndao omena lalana nareo hoetsy amin'ny 13 mai omena lalana nareo hoetsy fa hatramin'izay dia ny fandresen-dahatra ataon'ny mpanohatra no ataromany vahoaka zany hoe raha adika tsotra ohatra hoe tsy mahatarika vahoaka zany mpanohatra amin'izao valiko zay rehefa avy eo fa izy anao hoe misy firaisana tsokombakomba misy fiarovana sy sisa zao angambany ny raha iteny ianao angambany hoe tamin'ny fitondrana HVM hoe narodana sy ny sisa 73 député angamba ntinao 73 député za dia anisan'ilay narodana ia azoko tsara ministre tao anatiny satria natsona za tsy HVM fa natsona tamin'izay hoe ho fiaraha-miasa dia andao dia député no natsona ho ministre za zany anisan'ny narodana ka zay tsy misy firaisy tsokombakomba raha za manokana raha ilo zay faharoa manaraka an'ilay izy ianao hoe
ny fitondrana am'izao ny orange betsaka ny zavatra tsy mety le tanisainao teo de nefa nareo zay no nahatonga anay niteny nge monsieur Marion ary zay no nahatonga anay lasa aty amin'ny fanoherana rehefa lany lay mandat zay nitondranay ny ataontsika hoe maillot de me ny maillot orange dia nialy izahay rehefa avy eo de nirotsaka ho mianarany Fraisakina ka ohatrany za tsy de mahatsiaro tena hoe miray petsapetsa raha za manokana zay ho Fraisakina raha am'izao tsy fitezan-javatra zao satria izay no anoheranay mety manantena ve ny vahoaka tsy manantena ny vahoaka amiko io ne tsy andray mitariky izahay amin'ny mahampanohitra anay indrindra fa zay solombavolao mpanohitra maikapobeny no resahana mitariky izahay miteny izahay fa anjarany vahoaka koa ny satria tsy izahay rery ny vahoaka malagasy anjarany vahoaka ihany koa no mandinika sy mamakafaka lay zavatra misy am'izao ary mahafantatra hoe inona koa ny tokony ho ataony satria manana anjara andraikitra koa ny vahoaka aza adino zay farany mahakasika an'izay azafady lay hoe ny fanoherana mbola misy zavatra tenainy vahoaka ve amiko zay voalaza ny soratra masina hoe raha mbola misy koa ny farany de tsy overy fanantenanao ka amiko tsy voy Madagasikara mbola ataotsika hoe marina mampalahelo ny zavatra misy satria jerevotsika ny misy ny zavatra miseho amin'ny firenena sasany ohatrany eo Burkina Faso reo roa taona fotsiny lay filoha sady mbola tanora efa asa hoe roa avoeny vokatra fambolena sinsisa raha zany ve misy teto Madagasikara de adala ve ianao sanatrivava de anatotran'izany fa matoto herinao inona ho azontsika andrahona ve ny téléphérique tsy contre ny téléphérique zay tsy contre ny kianjany barea fa misy aloha lahara-pahamehana zany hoe voky aloha ny olona zay vao izy ny irandroso zay hoe voky aloha rakoto zay vao arovana ny biby hitanao an'izay mbola le olombelona aloha satria tsika olombelona de voky ny olona salama ny olona mandry fahalemana ny olona afaka mampianatra ny zanany voaka am'reny zay tsika fa tokony mieritreritra zavatra hafa hoe tsara ny lalana sy tsisa zay fa andanitsika 176 millions de dollars ny téléphérique hatra mandraky ny androany iza no mitaingina azy ina ny fiatraikan'izay amin'ny aty volaniny malagasy mitendreo fampandrosoany sy ny sisa mitsangana ianareo mpiaro ny fitondrana mpanohana fitondrana inona ny tombotsoa concrètement ho azon'ny fianakaviana malagasy na sika mpitondra inona no azonareo akoatran'ireo mety nahazo commission angamba tamin'le marché ohatran'izay nikanjany barea tsy hoe contre ny kanjany barea zany ary teto misy nyteny moboty angamba miteny kely hoe raha nyteny izy teny averiko esoriko tao ny barea tsy lay stady no harodana fa lay anarana mahamasina hoe stadina mahamasina no averina satria misy tsika ne malagasy misy dikan'izay matony anaranao izy moa lay naonao teo andeha nandrasana tovisan dikan'izay anaranao andia nandrasana ray aman-dreninao fa zay za koa barabe nirina mety nirina ray aman-dreny koa ny zay anaran'izay no haverina ne fa tsy hoe lay kianjany barea no harodana zay asa azonao zay tsy hoe akory tsy fitiavana na lezy fa zay mba tokony hahafantatra ny mpitondra ny mpanatanteraka indrindrandrindra hoe inona ny zavatra ilainy malagasy aloha de zay satria misy priorité nge ohatra hoe zay nge ohatra hoe enao ray mpianakaviana ny ao an-trano tsy voalohany jirama tsy voalohany hofatrano tsisy vary andrahona raha matoa tsisy vola bazary enao avy any nefany a mitondra ataotsika mitondra télévision avy nividy télévision zany madame araka izy nividy télévision tsika fa ty télévision mba ho hitany manodidina hoe manan-karena tsika voilà zay le izy nefany a nikizinao na sy ny karaha atao zay raha nanotaninao angamba nivadinao ny zanakao ohatrany de hoe dada zay nge enao na tsy anao veloha natao bazary ty na hoe io nge hongotany jiramany compteur satria tsy voalohany jiro zay fa fametrahana an'izay hoe lahara-pahamehan'izay ny tokony hatao satria inona no tsiron'izay mijery télé raha ohatra ka naona ny kiboa
mandritra ny alina ianao tsy azo tory ny atsika mamely etsy-andaliny sy ny sisa ka ohatran'izay koa ny eleferika sy ny kajany baria sy ny zavatra ny feu d'artifice sy ny sisa vahoakanona ny bus électrique sy ny sisa nefa za mbola tsy mahita hoe tsy hoe zay makoa nareo dia mahita ho tenenina foana tsy hoe mahita ho tenenina foana izahay fa nareo koa ny manaonao foana zay mialatsiny manaonao foana le fitonana satria tsy any amin'ilay zavatra andrasan'ny malagasy no atao ka ahoana moa tsy tenenina ka misy miteny tsy volan'ny babanao tsy volan'ny babanao fandraka ny mpitondra koa io fa volan'ny malagasy samy mandohetra ketsika rehetrarehetra fa ahoana moa samy volatsika io ka ahoana no ampiasainareo amin'ny zavatra tsy tokony ho izy manantsoa zay teneny zany na tianareo na tsy tianareo zay dia tsy maintsy miteny ina ry dia matoa sombavambahoaka fa miresaka fanoherana zay tsika zany dia mba hiresaka ny fijerinareo ary mba tia mpahoaka ho fantatra zany ankoatrany fa mahalala inona moa zany ny tena hoe sehatra goavana amin'ity resaka triple 7 ty amin'izao inona marina io zavatra io ary mety ahoana ny fiatraikan'io raha ohatra ka mahatonga anareo ampanoatra mivoy azy io koa zany angamba voalohany aloha tsy zahay no mivoy azy fa ny hainao manjery zay mpanotra fa zay mpanotra ka antanina ny evre dia miteny zahay tsy zahay no mivoy angamba ray no zay ary tsy hoe sao dia misy mieritreritra koa manko hoe azarany mpanotra nisy an'io ara fa non tsy hoe zaranay zavatra ny henatra ho an'ny firenentsika nkeo ninninona lazainy zany ampanohitra satria malagasy ihany malagasy ireo mpitondra malagasy zay mpanohitra malagasy ny vahoaka henatra ho atsika ka ianao manontany hoe inona ny tena za tsy dia iambo hoe mahafantatra n'ilay dossier satria ny tena tsy ao anaty gouvernement zavatra tsotra ihany angambany mba anazavako azy lozika tsotra gaga raha ny teny ny filoham-pirenena hoe tsy mahafantatra ny prime ministre tsy mahafantatra tsy possible zany amiko izingiziniko zay zao no antony efa mba nandalo kely gouvernementa ihany efa mpitanta ny fitantanana raha-panjakana indrindra fa ny volam-panjakana satria nilaza ny ministra teo aloha lay misorona hoe jerena reo zavatra reo sy ny ka fa saika hoe hovidiny Madagasikara zao ny zavatra misy roplanina 10 no resaka eto misy koa milaza hoe mihoatra an'izay fa aloha angamba ny reo zay manana profo amin'izany no ilaza azy fa tsy za tsy hambo amin'izay fa ndeha ny fitantanana raha-panjakana indrindra raha nety Madagasikara dia na anao engagement ianao tamin'ny tena mbola ministre raha vaut plus de 200 millions d'ariary 200 millions d'ariary zany hoe 1 milliard de francs malgache zany dia tsy maintsy mahazo alalana alohan'ny anaovana ny engagement dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny secrétaire général ny présidence ary ny président no manome alalana ny secrétaire général omeo alalana azo atao io engagement io 1 milliard de francs malgache 200 millions d'ariary zay kotinina ny vidiny roplanina anankiray tsy fantatro za mbola tsy nanana fa ataoko angambany tsy mety tsy haiko 200 millions d'euros tsy fantatro ka ahoana no ahafahan'ny ministère ny transport na ny era Madagasikara zay orinasa mpanjakana hieritreritra hividy roplanina telo be zao 777 gros porteur io nefa tsy hafantatra ny filoham-pirenena tsy hafantatra ny premier ministre amiko aloha zany mialatsiny faza dia abadoina ohatran'izany ny malagasy ray zay faharoa manaraka zay hitatsika rehefa mahazo ATR anankiray ho faina satria mbola ho faina daholo reo ATR-ny hermady anaovantsika ny liana réseau domestique reo mahazo an'io ara farafahamana angamba ny ministre ny transport sy ny ministre ny tourisme mitongeny alefa amin'ireny atao fandraisana makotrokotra eny vato reo roplanina reo indraindray reo ny filoham-pirenena nahazo roplanina anankiray sa anankiroa talohan'ny 26 juin ny miaramila filoham-pirenena mihitsy mametaka an'ilay saim-pirenena amin'ilay any ka vao maika hoe 777 anaty 10 be zao dia tsy ho fantatry ny filoham-pirenena tsy mino an'izany andry fa
za tsy milaza hoe inona ny tena fipetraka io zavatra io fa nifantatra fotsiny hoe araky ny henoko amin'ny hainao manjery inga Virgine dia nilatatra Kamboja dia tsy fantako tonga ny Iran dia inona ny ao anatiny iza mitondra azy sy ny sisa tsy fantatro zay fa matoa zany misy ny hoe anketo ny prime ministre ihany koa nilaza hoe hiara-miasa atsika amin'ny FBI sa CIA satria ny Interpol zareo nilaza an'izay matoa zany miditra an-tsehatra ireo ao raha itsiketsika tsy mandihy foana fa ao raha fa dia eo moa isika rehetra samy ahita hoe inona no mety ary engane mba tena hivoaka ny tena marina hafantarana hoe iza marina no nanao an'izao na iza no raha hisy ny meloka ao anatin'io iza no tena engane ho fantatra zay fa amiko tsy mitombona ny filazana hoe ary tsy mahafapoa ohatra ny akamaroan'ny malagasy ny hoe tsy mahafantatra an'io ny prime ministre tsy mahafantatra an'io ny filoham-pirenena dia nalefa ny solovaikana ikalana ilay ministra zany ary tsy ahavoavahany izao olana izao ny fanesorana ny ministra fotsiny. Zatanao mandeha dia mandeha ny fotoana andriamatoa solombavambahoaka efa miresaka ny triple set zay Boeing moa zany tsika dia resaka amerikanina zay raha hiresaka amin'izay zany tsika satria ianao voafidy avy any amin'ny faritanin'ny Toliara dia misy orinasa amerikanina ihany koa zay mieritreritra hitrandraka harenaka ambony tany ao Toliara zay anisan'ny raha mangotraka ihany koa amin'izao fotoana zao satria amintsika miteny zao dia misy fangalam-piery henjana be ny any an-Kianja any Atsiafanoky Andranobe Benetsy sy magnodidina tsy any Kilimaliniky ngamba resaka base Toliara ahoana ny fijerinareo mpanoatra ny base Toliara io? alohan'ny tena hidirako malina zay ngamba no makasika an'le hoe le iverenako kely fotsiny le resaka roplanina ary azadino fa zao ny mety ny atahorana ary ahoana moa tsy tenenina mpitondra tsy mpitondra mpanohitra satria mba eritrereto ngefa ilay firenena voatontolona matetika dia firenena sous embargo voasaziny tandrefana zany occidentaux ny voatolona nefa ny anaran'i Madagasikara nanomean'ilay immatriculation n'ilay roplanina dika zay zany azo heverina ve fa misy firaisana petsapetsa ve eo Madagasikara sy ilay firenena sous embargo inona ny mety fiatraikan'izay ka raha ohatra sanatrika misy fiatraikan'izay dia aty amintsika malagasy nge ny vahoaka nge no miatra no iharan'izay zavatra hoe raha sanatrika misy tokoa zay ahoana moa tsy hitenenanay enao ve no manao ny ataonao araky ny fitenenantsika malagasy hoe mikary ve no manao ny ataony ny saka ny tapahan-drano ka nareo mpitondra manao ny ataonareo dia zay vahoaka dia tsy hiteny zay dia zay mivoeny io sy ny karaha manarona ohatrany zarinareo nisy non raha tsy nanao an'io nareo inona moa no mitenenay matoa ianareo mety hoe ny plaza mahay ngambany fa ny valala koa misy raha teo zay ngamba nikasika an'iny kasika orinasa amerikana iverenako iny ary amin'ny fanany fa zao aloha tsy ihany nge ny fampandrosoana satria laza ianao teo zay nanoana nga candidat numéro 13 tamin'izay nga andrindrina Rajoelina en 2018 inona zavatra nylokalokany tao be tio ka tao amin'ny district zay nalany laza izy hoe ao ny charbon sako havadika atsika ho mpamokatra ho angovo avadika ho angovo azotsika herinaratra 800 mégawatt efa vita izy ny étude voilà mbolany ianao mo teo mbolany ny enregistrement sonore na vidéo coureur mbola voatahirina ihany mandrakity ny androany zany ny fampandrosoana angany tsy nanolotra tsisy nanolotra ni satria zay ny fampandrosoana satria hiterakasy zay hiteraka angovo zay ary mora ny angovo azo avy amin'ny charbon de terre na ny artany zay zavatra anankiray miresakitsika n'lay ranobe lay hoe efa somainty tsy zahay nge no mamorony fa professeur émérite Ngiana Arson Stéphane zany professeur émérite zany ho anay mpampianatra pikaroka
dia asa raha za tsy dia fantatra loatra moa ny hiérarchie militaire fataoko hoe amiral angamba tsisy amboniny zany miondroka daholo izahay ajainy zany satria ary akademisiana zany akademisiana zany eran-tany zany no ataontsika hoe sehatra faratampony fahalalana ara-taratasy ara-pahaizana ka ny manam-pahaizana zay faratampony ekeny eran-tany satria i Zokobe na Rousseau Stéphane tsy teto ihany tany Eropa nampianatra nanao recherche ary mbola tsy haiko chercheur associé izy angambany amin'ny université ny Montpellier hatramin'izao raha tsy diso aho dia hatrany Japon any Asie hatrany Amerika hatrany Rosia sy ny sisa miaika azy daholo noho ny fahaizana kio no efa miteny fa hoe mamparary miteradozy io a cancérigène io a sy ny sisa dia izy koa no mbola hianakendry fa hoe tsy mamparary io zay nge no dia zay mpanohitra ve no mila akisa amin'izany kosa mba jereontsika misaina tsy miangatra le izy zay ny zavatra anankiray faharoa manaraka zay zany hoe hampandroso hoe hampisy ataovy aloha le sakoa amboaro aloha le lalany ireny disy nampanantenainy daholo zany omeo an'ny Fort Dauphin aloha ny ristourne ho an'ny commune omeo an'ny Tamatavy le ristourne aloha fa maninona ny atratra tsy lavo korainy lavo ny eo ambili tsy lany voaro ny any ambilany zay zavatra zay oka mba ho réaliste tsika mba ho zavatra concret no resahana fa tsy atao satria misy milaza moa tsy fantatro hoe efa nandraisany fanjakana vola hono na ny mpitondra vola hono ilay orinasa dia zay mahatonga andra zany hoe miziriziry tsy maintsy tanteraka an'io orinasa amerikana tsiko ny mety fantatro mety nahatongavany tsy mety hanahirana atsika ve zany tompoko lasy tompoko vavy atsika ny tany atsika ny arena kina moa tokony hanahirana amin'izany io malio tsy nanaiko hoe zay no mitrandraka ny volamenanay naninona moa izy raha miteny koa tsika hoe tsy menay ary tsy zay ihany zavatra azo trandrana eto ny safira tsy laka ka tsy lany fangamba olana mon'olona io akoatran'izay hoe mety irotahantany sy ny sisa fa tsy hoe le exploitation no miteradoza sy ny kara betsaka ny pétrole tsika ny tsimiroro vao nisy hita koa tamin'ny réseaux sociaux nisy professeur aminazy hoe na io goudron tsika ny amboarantsika ny lala na amarintsika tsy ny sisa tsy lala manina tsy zay no atao gaz sakara ny gaz sakara sy sisa mahaboboka fa maninona ny tsy atao zay rehetrarehetra zay fa dia hoe lalazaina fa mamparary any hoe systémanao ary tsy vitan'izay fa ampedivanao vahoaka hoe dia mody nahirina atsika ole amerikana sy ny sisa tompo atsika inona ka le fahaleovatena atsika inona lay hoe souveraineté na ny fiandrianam-pirenena atsika zay no mahasarotiny anay zavatra ao ve dia enao ndray no hoe hangataka sy ny akoatrany hoe zay ary tsy mahagaga fa tsy miaro an'izany tanindrazana sy ny fiandrianam-pirenena zany ny mpitondra kehitrindra satria raha nylokaloka zareo tany voalohany hoe nilzay parsy ilzay parsy amin'izao nga heno miteny tsony teto tonga teto amintsika ny filoha frantsay zay izy no mibodo ny ilzay parsy tsisy na frazy anankiray satria satria aveloko foana fa amin'ny code de la nationalité française ny dia milaza fa hoe ny olona zay nomena taratasy vazaha naturalisé zany dia tsy maintsy miaro ny tombosoan'ny fanjakana frantsay ka dikan'izay raha hitaky ny ilzay parsy zany manotohina fa raha tsy zay dia azo atao ny déchoir azy zany hoe zany esorina amin'ilay mahavazaha azy lay taratasy vazaha lay 8 cm izy milaza zay ka matahotra ny 8 cm izy dia tsy mahagaga raha ohatra ka tsy mitaky an'io zavatra io ka amiko a fampidina vahoaka ao misy fangalam-piera ao amin'izao zay ve no solution dia olona ray tanàna olona mpiavana mpianaka sy ny karaha dia maheno koa nge zay lazainy zareo fa hoe misamborona miotrikafa sy reo namana fa hoe nanome vola an'izao dia hoe nanome vola mpianatra université greve nanome vola mpiasany jirama angamba za afaka manontany fa angamba na reo mpianatra université reo tsisy fantatrongara Eliara Bevay encore moins reo mpiasany jirama fa dia hoe zay no azo ananaovana azy dia hoe tazoma nefa zay koa mba maheno fa hoe
ny base tulaire sy ny mpitondra fanjakana lokala koa no manarama n'ireo soi-disant voromahery reo mba hiady amin'irety manohitra ny base dia hisy an'izay violence satria ny maramila efa mifanao fangalam-pery sy ny sisa dia amiko zany tsy tompona andraikitra zany iresao reo olona reo ifandrese lahatra ary inona moa ny olana kay misy fomba hafahafahantsika hazo vola hampandrosoana Madagasikara na itilara zany fa zay fotony lelena lazaina hoe hazo asa fitandrana fasomainty zany toko za tsy spécialiste ny inona ty ny arena kibon-tany sy ny sisa fa na de zany tsy ho vita inona moa ny asa mety ho hitany zanaky tulaire amin'izay ny hoe bon mety hoe agent de sécurité mety mikaraga sy ny sisa asa tsy ho amanalina enge zany tsy ho manatapitrisany nefany efa amanalina enge ny vezo fivelomatena satria mpanjono amin'ny mpamboly sy ny sisa ka enao tsy fantatro hoe hoy izy ny vazaha zay hoe déshabiller Pierre pour habiller Paul de hoe zany overy ny asa ato ampidiranao asa ato nefa na le asa raha tsy hitovy akory ka zay no toerinay fa tsy hoe manohitra be fatany ka na amerikana io na sinoa na inona re mitombotsolo malagasy zay aloha indrindra nizaniza ho teneninao na australiana io na inona ary ny olona rehetra miaro ny tombotsolo jerevantsika ny any amerikana za tsy ho any médison za tsy hoe makasitraka ny fomba fisaina sy ny fomba fitatana fa manome rariny azy kosa raha hoe miaro ny tombotsony amerikana zay ny any olona zay fa ny antsika eto Madagasikara ny gasy indray no enjehinao ary tsy vitany hoe io fasomainty ihany fa firy moa ny gasy esorina amin'ny taniny esorina amin'ny taniny esorina vao isan'andro na rokasan'ny télé mamoaka an'izany zay zavatra zay no mampalahelo ka zay ny toerinay mahakasika ny fasomainty io fa tsy hoe akory hoe ny mpanolotra zay dia hoe zay zavatra rehetra ataon'ny fitondram-panjakana dia nanohitra zay tokony mitokana sekoly mitokana hôpitaly zao ka zay manohitra tokony mampitehaka ihany sao de hoe tonga koa ny raha pitso afaka pitso tonga fitondrana nareo dia ilaza indray koa nareo fa mety indray ny fitsandrana an'ity fasomainty ity za asa tsy fantatro raha zay nanao an'izay andraikiny zay andraikiny sy ny vahoaka no ifampitsarana fa tsy za fa za Jean-Jacques Rabenirina satria za no miteny eto za mitsangana zay olona nitenika hoe ty zavatra nitoeriko nefa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana dia na tsy natao na hoe nitanterahiko ihany nefa zavatra nitoeriko satria zao zay ny natonga ny laza teo hoe anisany nahazoky tsiny hoe décentralisation ny fanarahana fanomezany ka rehefa nanamboatra sekoly tena hoe naparitako nakany ambanivohitra satria zay ny fanarahana za ndray nomenatsiny tsy za tsy mety zay no anisany nanesorana ka za tsy dia anisan'izay le hoe mivadika amin'ny teny fanomena zay ary natonga ba inao ny laza teo hoe bo député Tromanda tsy dia sanatria akory misy moa namana rao mpanao gazety tsisy olona ve ny any Betioka sy ny sisa zay no mahalany anao anontanio ny vahoaka ny Betioka misy ihany ny latsaka fa tsy lany ary natao forcing arany hoe natao 216 arany any Betioka ataoko hoe ampidirana député hoe tsy mba atao ary mariko tonga tany mihitsy ny filoham-pirenena nanao fampilezakevitra ho an'ilay ankolaka ho an'ilay candidat ma zay olona tokony tsy lany fa mba hobetsaka moa fa sangamba tsy hiditra amin'izay dia miala fa sady atao hoe nefa resaka kapitabatra mba atsidiko fotsiny zay mba hilazana fa hoe ny fitondrana dia tsy mahatanty itsikera ary tsy tia ny hanao ny asanay izahay mpanohitra na ny mpanohitra ivelan'ny parlement na izahay eo anivon'ny parlement iny ary andriamatoa solombavam-bahoaka efa maraparantsika ka amaha olomboafidy ny Betioka atsimo anao tsara angamba na raha mba miresaka fohifohitsika eto mpamaranana mikasika ny Betioka atsimo aiza ho aiza inona zany zany mba fampandrosoana misy ao Betioka atsimo ao efa 3 mandana ao solombavam-bahoaka anao fa tsy mpanatanteraka misy fotoana nefa anao mba ny mpanatanteraka ihany inona ny mba zavatra miova mitondra fivoarana ho an'ny Betioka atsimo zay mizara roa moa misy ny avaradrano aty amin'ny tapany avaratra aty Abeza sy ny sisa dia misy ny Atsimondrano ary Betioka hatrany Soamanonga sy ny sisa nanao ny fitenena no ny fampandrosoana araka le lazaiko teo ny asa fampandrosoana dia ny mpanatanteraka no tena manao azy fa nay zany na tsy zany izahay député koa dia misy
lay apahambola siady azy CLD taloha hoe mba azonay manao zavatra hoe omi 200 millions d'ariary eo fa na enandro zareo koa izy eo bon de kenay eo amin'ny assemblée satria maronisa manay koa de inona moa ny azonay tao na manolotra izay fa ndiko tena angamba hoe lasa mpandrosoana tamin'izaho mbola mpanantanteraka zay angamba no azoko tanosaina satria zay tamin'izaho mbola mpanantanteraka satria ministre araka le voalazanao teo ministre ny asa ministre ny tourisme raha milafiny tourisme tsy de misy hoe zavatra hoe fahefana nananako ka tena hoe nanaovako infrastructure na rehefa nefa na de zany ara mba nanampy any a nanatsara ny bureau ny district nanamboatra tafo ny tranopokon'olona nanamboatra ny nanao ny bureau ny commune sy ny sisa de misy koa ONG ny ara-miasa amiko manamboatra sekoly any ambanivohitra sy ny sisa mangataka amin'ireo namana tao anaty gouvernementa manamboatra amin'izany ohatra hoe nahavitana ny dentisterie sy ny bloc chirurgical ny betioka de tamin'ny tenako mbola tao anatin'ny gouvernementa tamin'ny fitondrana Rojonald Mampianina dia nangataka tamin'ny ministre ny fahasalamana tamin'izay lalatina zay sombola isorako eto zay monsieur le professeur tamin'izay fotoan'ny ministre professeur dia nahavitana an'izay bloc na de milaza reo sasany rano isorana ny fitondram-panjakana fa hoe nahavita bloc opérateur ao betioka mialatsina tompoko fa efa tany amin'ny fitondrana mbola tany amin'ny 2017 angamba nahavitana zany ka tamin'izany 2017 zany mbola mpanohitra angamba ngiara-jelona tamin'izany fa mbola tsy mpitondra nefa izy sorana ka amiko zay ohatran'izay koa ny dentisterie fa dia enao miteny hoe inona hoe vita tamin'izay dia angamba tsy miambo raha ilaza hoe ny nanaovana an'io lycée Beza na pisy lycée any Beza Lazarivo ry Ambatra sy ny sisa nanampy satria ny lycée ny Betioka efa tany amin'ny fitondrana ny Arema efa nisy lycée Betioka fa nanampy ny trano nataoko tamin'izay ka zay vita anisany miteny izay ihany ianao amin'ny sehatra national ihany koa satria ny ministre koa de national fa Betioko moa nresana miala kely an'izay amin'ny sehatra national de io office de tourisme fantatsika androany ty tanako ty tompoko nanao siny décret de création io ary sy volavolankevitra avy ety amiko ny office national du tourisme avec comme démembrement ny office régionaux du tourisme manerana Madagascar zay moa tsy de hoe tambotanisainy zay fa ny tiako tenenina zany miezaka ianao raha ohatra ary nanaovana ny office du tourisme amin'ilay esprit de décentralisation satria maison du tourisme ihany de teto andrenivohitra ihany misy tamin'izay de masina lay démembrement zay zany amin'ny ankapobeny zay fa na izay na tsy zay mbola malahelo ihany satria mbola betsaka de betsaka ny zavatra tokony mbola hampandrosoana ao Betiokatsika raha tsy ilaza inerendisy aiza tokotra izy fa fampanantenana matetika ny heloko de hoe bo avy eo Andranovory tsy haiko 4 km de goudron hony zay no lazaina de zay ihany de hoe amboarina ny inona ny paozina première affaire efa vita fa mandraky teny andrano mbola tsisy tako aloha zay asa manomboka na tsy heloko za zao hoany de hijery moa zany atoato fa tsy misy ka za zany raha hoe ty fanjakana ty manokana ny hoe niasa ao Betioka zavatra mba nisy tamin'ny teletaona lasa angamba hoe pavé 500 mètres nefa raha ny réseau ny ao tapitanànany Betioka ihany angamba efa any amin'ny 20 kilomètres angamba ny lalana rehetra manerana ny tanàna na efa maheriny zany ara nefa 500 mètres no mba lalana pavé vita na zay raha mbola tsy ny fitondrana foibe mbola ny faritra koa zay hitanao zay mahatsara an'le décentralisation raha omenao bebe zany fa mety io zay le hitadiavana an'le décentralisation zay de hoe lycée anankiray angambany zareo milaza manara-penitra fa zany lycée manara-penitra tsy ohatran'izay zay ny vita ao tsisy akoatran'izay ka manao antsoavo ihany
aminareo fitondram-panjakana mpitondra mpanatanteraka miandry ny vahoaka ny betioka tsy mitompoko amin'izay azo zay ary aza sazina satria hoe nifidy député tsy mpanohitra anisan'ny député ao betioka tsy zay akory rehefa hitondra fanjakana ianao fa ny vahoaka dia manana safidy ary tsika koa dia efa nisafidy ny démocratie ka safidy ny malalaka tsy azonao terena ny safidy ny vahoaka fa zay hitany hoe tsy antenainy hitondra n'izay feon'izay no fidino solombavomboaka sy nitsisa ka zay ngamba raha mahakasika ny député mbola be debe zany zavatra tokony hatao ohatra n'ireo distrika maro eto Madagasikara zay mbola miandrandra fampandrosoana avy amin'ny fitondram-panjakana. Iny ary ry mpijery hajaina mandeha dia mandeha ny fotoana ka efa marana an'izao fandarana zao tsika dia na dia mbola betsaka ary ny fanontaniana manitikitika antsika mpijery any atokantrano any aleo ngambany amin'ny olo-kafa amin'ny fotoana manaraka no ataotsika dia omentsika fitenenana Andriamatoa Rabinirina Zanjaka izay saorantsika nanaiky ny fanasana amin'izao fandaharana voalohany narositsika amin'ity androany zao teninao farany Andriamatoa Solombavomboaka ho any mpijery atsika. Voalohany aloha ngamba hoe fisaorana nareo ato amin'ny NTV zay nampiatrano sy nanasa ary nahafahana ihany koa mba nilaza zay hevitry ny tena mifanetry tena nilazana an'izay amin'ny mpiray-tanindrazana zay afaka mijery sy mahita an'izao émission zao isaorana nareo zay faharoa manaraka an'izay ngamba ny zaho moa dia zany mahitsy rehefa miteny raha misy ny mety tsy mety averenonareo amiko raha misy zay mety moa dia raiso farak'izay mapety azy fa farany ngamba ny mitodika amin'ny mpitondra mba henoy ny vahoaka na tsy hoenonareo zay mpanohitra henoy ny vahoaka ary mba tanterao zay zavatra nampanantenaina raha ohatra mbola misy fotoana satria kely miteny an'izany ihany satria mbola eo ianareo fa kely ihany ny finoko hoe mbola havita an'izany ianareo satria deux mandats no azo atao efa hiditra fahafito taona tsika zao telo taona zany no sisa ka ny zavatra tsy vita tao anatin'ny fito taona ve dia ho vitanao anatin'ny 30 taona na dia ny telo ianareo ny zavatra tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 90 taona vitatsika ao anatin'ny 10 taona kely ihany ny finoko amin'ny zavatra zay nefa moa zay kely ho vitanareo dia ataovy manaraka an'izay ndresaka fiandranam-pirenena sy ny hoe fiarovana ny harem-pirenena raha mba tsy azonareo atao satria tsy hainareo koa angambany ny mampandroso ny firenena dia mba tokony hajanona ity fivarotana ny tanindrazana natsoiko hoe fivarotana ny tanindrazana dia hoe io harem-pirenena antsika daboraraka mivoaka ny mivoaka ny miditra moa tsy mahita fa ny harentsika mivoaka ny volamena ny safira ny biby ataontsika hoe eny anala ny sokatra ny varika sy ny sisa io hoe le contrat tsy mazava mikasika ny hoe fasimainty sy ny sisa io zao fividianana roplanina sy ny sisa volam-bahoaka daholo anio vahoaka re mba hisy an'izay fifehezantena fitiavan-tanindrazana sy fitsinjovana ny tombotsoa iombonan'izay mba tokony anananareo mpitondra mandra-pijanonareo olo satria zay no ataoko hoe kely ny finoko na dia nanao antsoavo ateo tokony ampandrosoana hijerena ny fiainam-bahoaka efa fitotaona no lasa zay fitotaona latsakely telo taona maherikely ny sisa fa mbola misy fotoana ngamba ianareo azonareo anararotana zay fa dia manantitra ny fisaorana ihany koa ny mpijery atsika naharitra mijery ary misaotra anareo ary raha mbola misy ihany koa ny fotoana fanasana manaraka dia mbola volona mandrakariva zany hifanapatapakahitra sy anazavazava amin'ny anaran'ny fitiava-tanindrazana satria tanindrazana iray santika na iza hiteny na iza ho leo dia zay tsy maintsy miteny satria zonay zay malagasy zahay ka zonay ny mitaky ny tombotsoa ho an'ny be sy ny maro mba ho fampandrosoana ny firenena. Ankasitrahana Andriamatoa Solombavambahoaka Rabinirina Zanjaka nanaiky ny vahiny teto amin'ity
fandaharana ity ary inona angambany fa raha mbola misy ny fotoana any aoriana any mety mbola hisy fiverenana eto arakaraky ny tranga misy inona sy antenaina kosa angambany fa mpanohatra no netitsika teto androany amin'ny heriny angambany mbary ny feo avy amin'ny zareo mpanohana ny fitondrana ihany koa no ezahatsika ho raisina hivahiny eto amin'ity fandaharana ty makasitraka antsika rehetra makasitraka topolasy tokoavy